La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Mba ho fafinareta Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny la vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. No tsikerahan'ny sefafe ny fomba fiasan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny mpikambana ao aminy araky ny fanambarana nataon'izy ireo farany teo. Ny HCC no fototry ny crise politika maro teto amin'ny tany sy ny firenena ho ny sefafe. Fampiasana fitaovana sy olom-panjakana samihafa ireo no anisany no tsy fanaran-dalàna ataon'ny filoham-pirenena izay sady kandida ihany koa ao anatin'ny fitetezam-paritra ataony. Mpisehatra maro no efa nanaitra sy mitaky fandraisana andraikitra. Manome fe-potoana herinandro ny tompona andraiki-panjakana sy ny orinasa vahiny makilay sy magiana ireo vahoaka ao amin'ny komina Voilava hanesorana ireo milina mpitrandraka volamena any an-toerana. Antony, vohitsakitsaka ny zon'olombelona sy mba ihany koa ny fiarinan'ny mponina. Ny fivarotana tekateka sy huitra indray no fanadidira arahana ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity. Asa efa betsaka ny manao azy. Maresaka iraisam-pirenena mizarazara ny hevitra mahakasika ny tsy maintsy hanaovana vaksiny ho an'ny zaza any Italia amin'izao fotoana izao. Araky ny fanazavana te hiverina amin'ny fehidalana miatra ankehitriny ny gouvernemanta. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Tonga zao ndray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny Golo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny politika avy hatrany no manombotsika ny vaovao dia nitsokeran'ny sefavi ny fomba fiasan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny mpikambana ao aminy araky ny fanambarana navoakan'izy ireo farany teo. Ny HCC no fototry ny crise politika maro teto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny sefafi. Ny antarandrianay. Ireo izay manaraka akaiky ny fiainana politika dia mahalala tsara ny anjara asan'ny HCC amin'ny fifidianana. Ny HCC no fototry ny crise politika taorian'ny fifidianana tamin'ny 2010, 2011 sy tamin'ny 2010 ary koa tamin'ny 2012. Io no nambaran'ny sefafi tamin'ny alalan'ny fanambarana ny vokomaly. No tsikerain'ny sefafi manoloan'izany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy ny mpikambana ao aminy. Taorian'ny famoahana gazety ny resaka ny fanaovan'ny filohan'ny HCC tamin'ny mpanao gazety no ny mpikambana ao anatiny ity androm-panjakana ity izay vitsy-pahalala. Raha maro teto amin'ny firenena no nandraisany teo anivon'ny HCC fepetra mihoatra ny andraikitra tokony sahaniny. Manaitra ny sainy rehetra manoloan'izany sefafi ny tokony hanajany sy hampananjany ity androm-panjakana ity ny vokatra sy ny fahamarinan'ny fifidianana izay tontsaina amin'ity taona ity. Fantastika fa akatoko ny fifidianana tsika izao ary manana andraikitra lehibe amin'izany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana satria izy no hitsara momba ny fanakianana amin'ireo fifidianana ireo avy. Dia heverina zany fa tsara ny misintona ny sainy tsirairay amin'ny zavatra ny olana mety hipetaka amin'izay anjara andraikitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay na amin'ny fanapahan-kevitra izay faniraisiny. Tsy milaza avy hatrany izay hoe satria ohatran'izay no nataon'ny ny HCC dia tsy angarahara tsy hitomombana ny fifidianana tsy izay mihitsy fa manaitra ny sainy tsirairay izay amin'ny hoe aiza ny anjara andraikitry ny HCC, inona ny zava-misy ankehitriny, inona no mety ho arika azo atao amin'izany.
Fanapahan-kevitra isan'ny resy HCC izay tsy niankina tamin'ny lalàna fotsiny fa mety nanana hevitra politika ohatra ilay fanapahan-kevitra laharana fa 20 HCC D3 ny 2020 ny volana May izay nanery ny andravana ny gouvernemanta. Tsy fampiarana ny lalam-pandrenana sy izay voalaza ny lalàna ny tsy nanambarana ny fanonganan'ny filohan'ny repoblika fa fiarovan'ny HCC ny repoblika ho hiatran'ny sefafi. Ankoatr'izay, ahitana ny fitsabany andraikitra ihany koa ny fidirana amin'ny fanamboaran-dalàna raha toa ka tsara tsy voafidy-bahoaka ny mpikambanao. Manoloana ireo toe-java-nisy ireo anefa, manantena ankehitriny ny vahoaka fa hanao ny asany antsakany sy andavany ary ampamarinana ny HCC ary hanaja ny lalam-pandrenana mandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena. Fampiasana fitaovana sy olom-panjakana samihafa ireo anisany tsy fanaran-dalàna ataon'ny filoham-pirenena izay sady kandida ihany koa ao anatin'ny fitetezam-paritra izay ataony. Mpisehatra maro no efa nanaitra sy mitaky fandraisana andraikitra vezora faly. Mitohy hatrany ny tsy fanarahan-dalàna nampalaza ny fitondrana ankehitriny ao anatin'ny fitetezam-paritra ataony eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha ny tsikaritra amin'ireo toerana alehana fanokanana foto-drafitrasa atao voaresaka hatrany ny vina fisandratana 34 itsivina mpiara-monitsia anefa izay tsy voarakitra ao anatin'ny politika mpanjakana ankapobeny na ny PGE. Mpisehatra maro ihany koa no efa nanao fanairana ny tsy tokony alokalofa ny vinan'ny kandida amin'ny politika mpanjakana. Isan'izany manampahaizana mpandalina politika sy ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe izay nitondra fanehoan-kevitra teto amin'ny Kolo TV tao anatin'ny fandarana Ankitsipo farany teo. Miara-mahitsy tsika rehetra miseho lany izay hoe fampahafantarana ny tena dia ozy ny sasany tsy propagande reny satria tsy miteny hoe fodioa kanefany izay raha mahita tokoa fa teny efa propagande ary mampalahelo ary izay hoe takina ny rehetra dia eo ambanin'ny lalàna avokoa fampahafantarana ilay programanao entinao ampiarina rehefa lany ianao kanefa mbola ao anatin'ny fitokanana mialatsiny amin'ny teny an'izay satria miara-mahita daholo ny rehetra fampiasana ihany koa zany ny volam-panjakana ampiasaina ao anatin'izay aiza ilay fitoviana chance ho an'ny candidat rehetra ahoana tsy mipetraka ve zany eto amintsika ny neutralité de l'administration hatramin'izao alohany dia samy teny mialatsiny aminareo namana benja ihany koa asa raha mahita nareo hoe tsy tafapetraka eto amintsika izay hoe neutralité de l'administration zay. Raha ohatra ndraika raisina hoe ilay fisandratana no entina anaovana pré-campagne ohatra ny mamitaka ny vahoaka ihany izy ao anatiny satria ilay fisandratana nge 34 fa raha izay no entina indray anaovana pré-campagne ohatra ny karazana te ampita amin'ny vahoaka ve fa hoe na androany na rapitsony amin'ny 2030 dia ambany vahoan'ny fomba fijery anankiray itsika izay zany mila tandremana ao anatiny mba tsy ilay émergence na ilay fisandratana 34 no ho atao kabary sy hoentina miatrika ny vahoaka mba ahafahan'ny vahoaka ho resy lahatra ao anatiny. Nateo aza nefa ireo fanairana samihafa ireo ny amin'ny tokony hisy ny fanarahan-dalàna sy ny fandraisana fepetra ataon'ny CENI na ny HCC dia mitohy hatrany ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra sy ny HVM, Bevoay, Manakary, Fianaratsoa. Ireo faritra rehetra no tetezina ny resahana ny vina fisandratana 34 nampiasana ny haino-manjerim-panjakana, fitaovam-panjakana, olom-panjakana toy ny lehiben'ny faritra sy ny maro hafa. Tany an-talahy ihany koa ny filoham-pirenena androany araka ny loharanom-baovao azo tsy nisy solika Jeta 1 tao an-talahy solika voatokana hitondrana ny marary na ny natokana ho an'ny évacuation sanitaire sisa no tao an-toerana no terena hanome izany ho an'ny angidim-by mitondra ny filoham-pirenena ny tompona andraikitra tany an-toerana. Tsy nisy nefa raha ny fanazavana hatrany ny fampilazana mialoha ny fahatongavana io angidim-by io. Tsy nisy ihany koa ny plan de vol izay taky ny fenitra raisam-pirenena isoroana ny mety ho fifandonana eny anabakabaka. Ilain'ny vahoaka ny mpitondra afaka miaino azy ireo amin'ny fiainany ary afaka ampanoso ny Madagasikara. Niona tamin'ny vahoaka ny andorany fotsy androany Andry Rajoelina izay filohan'ny IEM Henri Floreo. Ilain'ny vahoaka malagasy ankehitriny ny mpitondra afaka miaino azy eo amin'ny olona sedrainy sy ny maharary azy eo amin'ny fiainany. Tsy ny salasala ireo mponina nitondra ny maharary azy. Eo ihany koa ny fanolorana tolo-kevitra izay entina hampandrosoana ny Madagasikara nandritra ny fionan'ny mpiloham-pandorana ny IEM na ny vinam-pampandrosoana ny Madagasikara Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka ny Atsimondrano sy Avaradrano androany. Ny haino ny atahitan'ny mponina no nataon'ny filoha Andry Rajoelina indrindra fa ny makasika ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fanananasa ary ny olana samihafa. Orinasa zany eo
dia le rano maloto avy eo amin'ilay orinasa zany a mitsika any amin'ilay fatsakanan'ilay olona nefa tsy nisy rano fisotro madio any a fa lava-drano daholo. Folo taona aty aritika izy anao faninito indray 2018 dia aleo fa ampiko dia amboariko le trano zany. Mpitondra afaka mihaino ny marary ny vahoaka no ilaina hoy ny filohan'ny IEM. Mpitondra izay manana tetikasa afaka ampandrosoana ny Madagasikara. Ilaina ny mpitondra manana viana sy efa nomana hitantana ny firenena. Tsy misy mpitondra afaka mitondra ny firenena raha tsy mihaino ny vahoaka aloha. Ny filoham-pirenena rehetra mifandimby tsy nisy nanana programa na mpifamanitra azy tamin'ny vahoaka. Zay ny voalohany. Ny filoham-pirenena mifandimby tsy nisy niomana hoe anavitra sy ampandroso amin'ny firenena. Nazary teneniko anareo zany marina tsy maintsy lavay. Zay natonga anahy tamin'ny 2013. Hoy za hoe efa nilazaiko tany amin'ny Nations Unies. Hiara-hiasa hijery ny fomba rehetra ampandrosona ny Madagasikara. Dia niara-niasa tamin'ny teknisianina maro na vito à Madagasikara na avy any ivelany. Ny zavatra rehetrarehetra izay ho atolotra dia zavatra quantifiable sy mesurable, zavatra afaka refesin'ny vahoaka hoe natanateraka ny teniny meny ve le filoha sa tsy. Efa niomana ny ampandrosana Madagasikara i Andry Rajoelina hoy hatrany ity filoham-panorona ny IEM ity rehefa niona tamin'ny vahoaka. Mila mpitondra mahalala ny fahorian'ny vahoaka malagasy, mpitondra izay sahy ary vonina hijery ny fahasahiranan'ny vahoaka izay lasaka ny katerena ankehitriny. Sakana amin'ny ady amin'ny kolikoly ny tsy fitohizan'ny fanenjehana ireo olona ambony manana immunité parlementaire hoy ny teo anivon'ny Bianco. Tokony hitovy ny rehetra amin'izay fanenjehana izay hoy hatrany fanazavana. Mikael Ramalola. Arak'ilay lalàna fototra 12 tsipika 420 miady amin'ny kolikoly dia afaka manao ny famotorana tsara ireo olona ayaina ho nanao kolikoly ny Bianco na iza na iza. Olana sy mety ahafahan'ireo olona tratra manao izany kolikoly izany ny tsy fitohizan'ny fanenjehana izay hatreny amin'ny PAC na ny pôle anticorruption. Anamorana ny fanafoanana tsikelikely ny kolikoly sy ny fitohizan'ny famotorana sy ny fanenjehana isanambaratonga ny isan-karazany fa tsy tokony hijanona eo amin'ny Bianco ihany hoy hatrany ny fanazavana. Ary aminay zany dia tokony tohizana izay zavatra efa tsy hajanona fotsiny amin'ny enquête préliminaire, tsy hajanona fotsiny amin'ny famotorana ataonay fa tokony any amin'ny fanenjehana ataon'ny pôle anticorruption, amin'ny fitsarana ataon'ny pôle corruption dia tokony mbola apetraka koa zany zay zavatra izay. Ary zay dia misintona ny sain'ireo candidat izay latsaka filoham-pirenena. Raha tena misy mihitsy ny finiavana miady ny kolikoly dia tokony apetraka izay zavatra izay. Rehefa kolikoly nataonao ianao mitondra dia tokony tsy afaka se prévaloir, tsy afaka hiteny hoe za député na za ministre na za zao tsy azonareo enjehana raha tsy manaraka an'izao fepetra lava. Tokony hitovy ny rehetra na iza amin'ny fanenjehana sy ny fitoriana rehetra ka mahakasika ny kolikoly. Fa raha kolikoly ny fandikan-dalàna ataon'ny tompona ndraikim-panjakana izy na iza dia tsy asiana fanavahana fa enjehana mitovy amin'olona rehetrarehetra izay nanao an'izany mba hisy ny fitoviana aloha amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly ary mba ilana amin'ny tsy maty manota. Fa io nge ny tena tsy mampandroso antsika amin'ny ady amin'ny kolikoly misy ny tsy maty manota. Noho ny lafin'ny politika dia tsy voenjika izy, tsy voasazy izy fa olona kely ety tsisy resaka politika foana no miatoka ao. Dia zay zany no tsy niresahana amin'ny zavatra iny fa zay zany dia miteny hoe raha toka tokony isina ny régularisena le fanenjehana dia régularisena fa tsy lazaina hoe tsy mitombona. Maro ny fampanantenana efa ataon'ireo kandida filoham-pirenena amin'ny vina samihafa amin'izao fotoana izao. Ny fanarahan-dalàna ary ny tsy fisian'ny tsy maty manota no tokony ataon'izay olona hitondra manaraka eo hoy hatrany ny Bianco. Nisy tamin'ity androany ity ny fifanarahana tamin'ny fanjakana Allemand tamin'ny alalan'ny GIZ sy ny Bianco anamafisana ny traikefan'ny Braoma Leotena miady amin'ny kolikoly. Maritra eritaona ny fiarah-miasa ary vola hatramin'ny 300 alina sy 2 euro no vatsian'ny firenena Almanina amin'izany.
manantena ny itohizan'ny fanadihadiana maro mbola andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny bianco ve izany ny vahoaka malagasy aorian'ity fanampin'ny fanjakana Alemanina ity. Ohatra ny toen'ny raharaha fanodikodinam-bola mbahoaka na voasaringotra ny Claudine Razaimamonjy, ny fandoroana ny pirofo ny fisian'ny kolikoly tamin'ny fanadinana idirana ho mpitsara ireny, ny filazana ny Osinarfa, ny fanomezana kolikoly minisitra sy tompon'andraikitra ambony eo amin'ny fitsarana. Lampim-baovao hafa kosa indray dia taorian'ny fivorian'ireo tompon'andraikitra mivantana ny tsinginy Bemaraha ao amin'ny komuna Bekopaka ny sabotsy lasa teo manoloana ny olana eo amin'ny Madagascar National Park sy ny ben'ny tanànan'ny Bekopaka dia nisy ny fanaovatsy ny fifanarahana ovaolana amin'izay raharaha izay rarysona ihany. Araka ny toromarika ny meny ministry ny ady-tany sy ny fanapaream-pahefana, ny ministry ny tontolo iainana, ny ministry ny fizahan-tany tamin'ny fivorian'izy ireo ny talata 1 Aogositra lasa teo teto Antananarivo, dia anisan'ny fivoriana izay natao tany Bekopaka ny sabotsy 5 Aogositra lasa teo, notarian'ny prefet ny Maintirano, notron'ny solombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Antsalova, lehibe ny faritry Melaky, ny Dref Melaky, ny Diritory Menabe, ny PCA ORT Melaky, ny PCA ORT Menabe, ny fokon'olona ao Bekopaka notarian'ny ben'ny tanàna, notron'ny ben'ny tanàna ny Trangay, ny komity mpitaky tombotsoan'ny Bekopaka ary ny Madagascar National Park tamin'ny alalan'ny DGA sy ireo mpiara miasa aminy. Ny fanarahana tamin'izany fananaiky ny hanome jiro ho fanazavana ny tanàna, rano fisotro madio, tranopokon'olona, toeram-panatanjahantena, stady ho an'ny tanora, ary bazary manara-penitra ao Bekopaka ny Madagascar National Park. Aroso eo anivon'ny conseil d'administration ny MNP ny fanatanterahina ireo foto-drafitrasa ireo, izay manomboka avy hatrany amin'ity taona ity ka hatramin'ny taona 2024. Noresahina ihany koa ny andraisany rehetra anjara amin'ny fomba ampandriana fahalemana ny ao Bekopaka, toy ny fanampenana ny Kizo ao anatin'ny tsinginy Bemaraha ary ny fanorenana poste avancé. Ny prefet sy lehibe ny faritry Melaka ary ny solombam-bahoaka voafidy ao Antsalova no anaramaso ny fanatanterahina ity fifanarahana ity. Azo heverina izany manomboka eto fa dia ilamina sy hiverina amin'ny laona ny fandraisana ireo mpizahan-tany ao amin'ny tsinginy Bemaraha, ary ho toy izany ihany koa ny fampidiram-bola ao anatin'ny kitapam-bola amin'ny mpanjakana. Agagana kosa no any rehetra raha nahita ny alakamisy 7 volana Aogositra lasa teo vao maraina io fa niala tsy nisy romoromo tamin'ny serana tsambon'ny Tomasina ny sambo MV Lumina sambo izay tratra saika anondrana antsokosoko andramena tamin'ny febroary taona 17 izany tomponantoka nanome izay alalana izay fanadiny rarisona ihany. Niteraka Elisabeth Tomasina ny fahitana ny sambo MV Lumina afaka niala tsy nisy romoromo ny serana tsambon'ny Tomasina tamin'ny alakamisy 7 Aogositra maraina lasa teo. Sambo izay tokony mbola tsy ho afa-mihetsika tao amin'ny serana tsambon'ny Tomasina noho ity sambo ity mbola tokony ho giazana noho ny natratraran'ity sambo ity saika anondrana bolabolan'andramena misy araka 700 tamin'ny volana febroary taona 17 araka ny antota taratasy eto am-piratana amin'ny mpanao gazetiny Kolo TV FM dia nitaleparitry ny fitaterana ny Tomasina ny tompon'andraikitra amin'ny fanekejana ity sambo ity. Raha tsy ahivana, ny volana febroary taona 17 no nanenjehana ity sambo ity noho ny fanondranana antsokosoko andramena izay mbola tratra tao anatin'ny sambo ireo bolabolan'andramena misy araka 700 ireo. Ny mpitandro ny filaminana manokana no sambotra azy ireo tany Cap Masoala. Raha ny bon partance azon'ity sambo ity tamin'izany dia tokony mahajanga no nalehany niaraka tamin'ny sira 520 taonina nefa nivadika ny azo amin'ny maroatretra ny diany. Sira 530 taonina sisa tao anatiny tamin'ny fotoana natratrarana azy niaraka tamin'ireo bolabolan'andramena tao Cap Masoala. Efa nogiaza andreo andramena ny entiny. Mbola miantona eo anivon'ny fitsarana kosa ny atora taratasy ny reto mpanamory ny sambo rehetra sy ny tompony. Izay nalefa ny tsy afahany sasany rehefa nahazo fahafana Vojimaika kosa ilay ramatoa izay nifonja Vojimaika tao an-tahamora nambara ho atidoha ny kotroka ty fanondranana antsokosoko ity. Mipetraka amin'ny fanontaniana. Efelapelantanan'ilay tribonaly manokana misahana fanondranana antsokosoko andramena vao natsangana tsy ela ve ty raharaha ity. Iza ihany koa
no tompona andraikitra namela sy nanala amin'ny figajana ity sambo ty tao amin'ny seranatsambo ny Tomasana ka izy afaka niala ny seranatsambo izao izay seranatsambo nanagajana azy. Tontolon'ny fitaterana izay hatrany dia kooperativa miisa 20 amin'ireo 27 nanatrika ny fivoriana izay nataon'ny UCTE makasika ny ampiakatra ny sarandalana ho 500 ariary saingy. Ny enina amin'izy ireo ihany aloha no ampiakatra izany avy hatrany amin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Ny sasany kosa mbola miandry ny fahazahoana ny compensation. Mampiona Rakotarson. Ny zotra faharoa ambin'ny 10 efatra amin'ny 15 telo amin'ny 20 enina amin'ny 30 telo amin'ny 70 fito amin'ny 50 enina amin'ny 20 enina amin'ny 20 ireo no tapa-kevitra ny ampiatra ny fampiakarana ny sarandalana taxi be ho 500 ariary manomboka amin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao izay mivondrona ao anatin'ny kooperativa miisa 9 izay tsy manaiky ny andraso intsony. Marazo izay mpitatotra satria ny solika efa miakatra, ny kojakoja fampiasa amin'ny fiara efa miakatra, ny hetra efa miakatra ka efa ao anatin'ny fatiantoka mihitsy izay mpitatotra dia compensation nefa niariarianay raha ny 2017 izay vao notenen'ny président vice président ny CT izay fa vao avy fa ny 2018 izay mbola tsisy tokotanina dia izay nahatonga anay aloha no ampiakatra frais satria efa mijaly loatra izay mpitatotra. Aorian'ny fahazahoana ny compensation izay nampanantenan'ny fanjakana azy ireo kosa vao nilaza ny apakatra sarandalana ny kooperativa miisa 20 raha ny fanazavana azo hatrany. Samy notendrena daholo zany ny tompona andraikitra tsirairay avy eo amin'ireo akisareo andresy lahatra ny namany ho any amin'izany fampiakarana sarandalana izany. Izay no vahaolana entinay aloha ankehitriny eto anivon'ny CTE amahana an'izay tsy fitoviam-pijery eto anivon'izay izay fa ny fanapakevitra itovizana aloha dia hoe eny ary fa tsy maintsy ampiakatra fa ny akisanoro zany ny amin'ny 1er septambra. Raha ny zava-misy nojerena lasibatra trano ny vahoaka madinika amin'ny itony toe-javatra tahaka itony. Ny ICTU miaro ny mpitatotra ao aminy sy ny tombotsoany, ny fanjakana mizingizina amin'ny heviny tsy hita izay vahaolana mazava amin'ny resaka vidin'ny solika. Iza kosa ny mba hiaro ny vahoaka amin'ny fantrana efa tsy hita izay anaovana azy. Fotoana natokany Cool TV ampahafantarina anao ireo dokavarotra samihafa izao manasanao ary anaraka izany. Aorianan'izay natatsika ny tolotra izay nataon'ny Canal Plus ho an'ny ireo mpankafy fanatanjahantena. Ho hita eo ihany koa ny fizotra ny Star Tour tany Mahajanga rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Love Chocolate. 5 arrières par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et soyez First. À partir de vous aussi sur de 10 000 arrières, First. Et toute la gamme First sur Premium. Et découvrez ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. www.telma.mg. 3 arrières vers les autres opérateurs. 0,5. Et oui, l'Internet à la
FAF et Club First. Soyez First à partir de 20h. Vous aussi, Et toute la gamme First sur Premium. Et découvrez Orange Shop. Telma Sur de 10 000 arrières, First. Malagasy. Safid que numéro 1 www.telma.mg 0,5. Et oui, l'Internet à la... 3 arrières vers les autres opérateurs. Vers les autres opérateurs. Et oui, l'Internet à la... 0,5. Araky ny fampahafantarana hitantsika teo iny the after party izay indray noronan-tsara rahantsika ny alina amin'ny 10:20 eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia manome fe-potoana herinandro ny tompona ndraiky mpanjakana sy orinasa vahiny makilay sy maziana ireo vahoaka ao amin'ny komuna Voilava anesorana ireo milina fitrandrana volamena any amin'ny toerana fanadiny ionina saina. Rehefa nitolona nandritra ny taona maro nitaky ny anesorana ny Drag Agode ampiasain'ny orinasa vahiny makilay sy maziana hitrandrana volamena ao amin'ny komuna Voilava distrika ny Mananjary. Nanome fe-potoana herinandro ny tompona andraikitrisa ambaratonga ny fokon'olona ao amin'ireo foky tany efatra voakasiky ny fitrandrana. Afatra ho an'ny mpitondra ao Antananarivo indrindra fa ny ministerany mino. Iny loatra ny sy anatahanareo ty machine ty. Miandry fahatezeram-bahoaka ve? Atodiko aminareo izao iresahako zao. Solo tegna am-bahoaka ao miteny aminareo zao fa sy mpitondra fanjakana. Miandry fahatezeram-bahoaka ve ianareo sasy heninareo le teny mandeha isanandro sy na amin'ny aina manjery isan-karazagny. Inona loatra no sy henonareo anazy. Amin'ny teniko zany farany dia zao hoe farany ty mangataka re tompoko zay herinandro anatahana an'io machine io. Raha vao sy afaka io agnatin'ny herinandro ho avy zay vahoaka madiniky mba mahalala an'izay fantatreya amin'izay tokony ataony. Fangatahana io atolotra anareo henoinareo sara sy ho henoinareo zay mahalala ny ataony sisa farany. Tapitra. Fokontany Ambalamanasy, Ambodimanga, Ambodinato, Mahazava. Ireo no isany mitambatra amin'izao fotoana izao izay efa leo ny fanoherana ambava. Raha tsy ivana nanatanteraka hitsika ny vahoaka ny taona 2024 ka nafiara tamin'ny fanakatonana ny milina. Niverina nitrandraka antsokosoko indray nefa ity orinasa ity ny taona 2024. Taorian'ny fidinany fotony nataon'ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM sy ny tanterana izany teto amin'ny fampahalalam-baovao nakatona indray izany ny Desambra 2024. Niverina nitrandraka indray ity orinasa ity amin'izao fotoana izao ary amin'ny alina. Antony hanomezan'ireo vahoaka ny fotony fe-potoana herinandro anasorana tanteraka ny Drag Agode. Zao moa zao dia sy hitansika eto izy zao. Irahana malala zao fa ny machine fiasana fosiny ny teto. Fa ireo sonoa mpitrandraka zany zay tompiny machine dia sy hita. Anefa raha ohatra zao fa miala teto sika avy ndraiky izy mbola miasa. Misana zay miesika dia miasa ny sonoa. Zanona miesika dia miasa ny sonoa. Ary miesika nataonay hatramin'izay ngamba dia mbola sisy olona maro ohatran'ity. Satria misy mifokotany efatra misy zay tonga eto magnaprofo zany fa hoe sy ankasitrahan'ny olona rehetrarehetra ato amin'ny
faritry volava tapany ny simo zany ny fiasan'reto sinoa reto araky nambarany namana teo hoe izahay dia tsy manana fidiram-bola afa-tsy io volamena io ny velomanay ka zaho zany dia manaitra ny fitondram-panjakana mba ijery akaiky nyity zavatra ity zay ihany no ansoavo atao zany ijerena nyity zavatra ity satria sy ara-dalàna io matoa hatramin'izao mbola sisy miasa hoe tena miasa malalaka zany fa zao dia mandositra zareo sisy olona dia iray agnatin'io machine io na gardeny sisy magnaprofo zany aminay fa hoe sy ara-dalàna misy ny fitrandrahana ataon'reto sinoa reto. Andrasana ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana iainy ny feom-bahoaka isoroana ny mety isiny ny fifandonana. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana manjaka eto andrenivohitra sy ny manodidina tsy misy azo atao intsony raha nambaran'ireo olon-tsotra sendranay tamin'ity androany ity. Mitoko kosa ny fanadadiana mahakasika ny tranga famonoana olona feno abibiana ny tranga atao amin'ny faritra Tasy Michel Aranardo. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana eto andrenivohitra famonoana olona amin'ny fomba feno abibiana raha nytotanisa azo teny amin'ny zandarmaria pirenena androany ankoatry ny alabotry izay efa tsy voatanisa intsony manodidina ny 3 isan-kerinandro ireo fanafiana miaro abibiana tonga eny amin'ny zandarmaria pirenena isan-kerinandro eto andrenivohitra ankoatr'izay ireo izay tsy tonga eny amin'izy ireo manoloan'izay trangana tsy fandriam-pahalemana manjaka eto andrenivohitra sy ny manodidina izay tsy misy azo atao intsony kosa raha nambarina ireo olon-tsotra sendranay androany. Ny sofoko aloha tsy mahandro fahalemana atao tsara hity fotsiny ny trano fa rehefa ho avy zareo ny ena viby ihany dia vakeo foana dia vakiny fa mba atao tsara hity dia mifahaefa etsy manefan'Andriamanitra an'io zany aloha dia tsy afaka ny maiza zay hoe ndeha ho any an-dafy e zay tsy manana fahefa mividy fa tsy maintsy miady matahotra zay ka matahotra zay rehefa tonga izy mo afaka ny fa rehefa miarika zany efa ndrim-pahalemana aloha eto Madagasikara tsy misy na any an-tanàna lehibe na any ambanivohitra naiza lena zany tsy misy zany hoe fandriam-pahalemana zany fa dia manitsy nafiko daholo be da be ohatra no lazanareo amin'ny télévision na amin'ny gazety na mila zany laza zany daholo fa tsy foronina ke zany tonga trano rehefa tonga izy dia akory atao dia tonga fa dia efa mailimay fotsiny ianao hoe mba asiana olona foana ny trano na zay ihany tsy misy zavatra zay misy zavatra miaraka amin'ny fitaovam-piadiana miaraka amin'inona ianao tsy manana isa moa tokony raikitra amin'ny fandriam-pahalemana fa tsy ny maranila ny zandary ny polisy ny fanjakana raiky mety manao izy asa mety tsy mahavita koa izy fandriam-pahalemana aloha tokony misy any atao amin'ny tanàna satria dia zola mety hoe vehivavy mety tsy araka fandriam-pahalemana raikitra daholo zany ny fokon'olona hoe anao azo fokon'olona sa hoe ahoana ny fandehandeha izy ny fandriam-pahalemana tsy marina mihitsy satria ianao raha voa dia akoatran'ny amin'ny sivy dia efa voentaka dia efa miano anatin'ny tebotebo zany ianao zany amin'izao tsisy zavatra aminamina mihitsy. Mandry tsy lavoloha ary tsy misy ninona azo atao izay no mahazo ny mponina eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana saika eno isan'andro. Isan'ireo vao nisongadina ny fiandohan'ny herinandro teo ny trangana famonoan'olona feno abibiana ny tranga tany amin'ny faritra Itasy Mertsiatosika. Olona 3 ratsahivona no namono ainy tamin'izany raha toka saika natanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny tompona andraikitra eo anivon'ny zandarmaria io arivo io dia foana tamin'ny ora farany izany hatreto raha ny fanadinana atao dia olona 3 ny fantatra fa voatana vonjy maika mikasika izay raharaha izay. Resaka valifaty ihany koa ny voalaza fa nahatonga ny famonoana. Raha ny fanazavana azo hatrany dia efa mandeha ny fanadihadiana sy ireo analizy ary farafahatarany raha ampitso maraina no fantatra ireo tompon'antoka tamin'izay fanafiana izay. Iray amin'ireo faritra mbola voatsikajy ho faritra sy ahitana trangana fandriam-pahalemana ny faritra Itasy raha ny fanazavany tompona andraikitra iray eo anivon'ny zandarmaria pirenena androany saingy amin'izao fotoana izao manomboka mirongatra ihany koa izany. Izay ny amin'iny fa azo tombony ireo mpankafy fanatanjahantena maneran-tany nampitomboana ary miatotra manomboka androany ny fahita lavitra natokana ho an'ny fanatanjahantena. Fandaharam-potoana maro moa no efa mipetraka amin'izany fanadina. Ny tombo nanomboka androany ny isan'ireo fahita lavitra ao amin'ny Bouquet Canal Plus Sport. Fahita lavitra 5 no iompana amin'ny resaka fanatanjahantena ranoray. Azo tombony amin'izany ny mpankafy ny taranja rehetra. Isan'ny fandefasana mivantana ireo lalao, isy ihany koa ny fanadihadiana ara-panatanjahantena samihafa. On a décidé de surfer sur cette dynamique et de proposer à nos abonnés nanapa-kevitra izay hanome tombony manokana ho an'ireo mpanjifa ny Canal Plus mpankafy fanatanjahantena. Manomboka androany dia tsy telo fotsiny intsony ny fahita lavitra miompana amin'ny fanatanjahantena ao amin'ny sainy Canal Plus Sport fa lasa 5. 8 ao daholo ny taranja rehetra
sport mécanique, golf, tennis sy ny maro hafa. Isy ihany koa noronan-tsary fanadihadiana samihafa toy ny 19h30 foot, ny fanadihadiana samihafa ao amin'ny NBA. Isitraka an'ireo fahita lavitra ireo ihany koa ny mpanjifa ny bouquet évasion sy évasion plus. Cette chaîne-là maintenant, elle intègre également le bouquet évasion. Donc notre offre évasion, qui est notre deuxième niveau d'offre. Misy amin'ireo fahita lavitra ireo no iompana amin'ny baolina kitra manokana. Ensuite, il y a les chaînes Canal Plus Sport 1 et 2. Les chaînes Canal Plus Sport 1 et 2, elles seront dédiées football. Ny sainy Canal Plus 1 sy 2 dia iompana amin'ny resaka baolina kitra ranoray. Ho hita daholo ny lalao rehetra, ohatra ny Champions League, Liga, Europa League, Ligue 1 sy ny maro hafa. Ireo lalao lehibe rehetra, Barcelona vs Real, Liverpool vs Manchester, Real vs Juve any amin'ny Champions League ohatra dia ho hita ao amin'ny Canal Plus 1 sy 2. Real Madrid Juve en Champions League par exemple, tous ces matchs vous les retrouverez sur Canal Plus Sport 1 d'abord et également sur Canal Plus Sport 2. Ankoatra ireo fahita lavitra natokana ho an'ny taranja manokana, isy ihany koa ny andray ny taranja rehetra. Ensuite, il y a Canal Plus Sport 3. Ny Canal Plus 3 kosa indray dia iresaka ny taranja rehetra, basket, Formule 1 izay arahina mivantana, catch, athlétisme sy ny sisa. Izy koa noronan-tsary fanadihadiana mikasika ireo taranja samihafa. De ces sports, notamment le magazine Formula 1 ou le magazine Jour de rugby. Isy fandalinana ara-panatanjahantena ihany koa aroso amin'ireo fahita lavitra ireo, ny Canal Plus Sport 4 no iresaka ny golf sy ny tennis, isy ihany koa nefa ny athlétisme sy ny hazakazaka amin'ny bisikileta ao anatin'izany fahita lavitra izany. Mijanona kosa ny fandefasana ny Canal A Plus Sport sy ny Rugby Plus, ho hita ao anatin'ny chaîne Canal Plus Sport kosa ireo fandarana vokariny. Ny 12 septambra no andefasana ny Champions League ary ny 20 septambra ho avy izao kosa no iverina ny Europa League ao amin'ny chaîne Canal Plus Sport. Tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara ny hetsika Star Tour izay notontosaina tany Mahajanga ny farany herinandro teo. Tany an-toerana moa Gaëtan Andriatsilava. Tao anaty filaminana tanteraka no nanatanterahana ny Star Tour andian'ny faharoa teto Mahajanga. Mialohan'ny anombohan'ny hetsika, nisy ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny hopitalinjaza ao Anrova. Nandritra ny fandraisam-pitenenana no nanamafisany ben'ny tanàna fa ho hatsaraina ary ho amafisina ny fiarah-miasa eo amin'ny orinasa sy ny tanànan'ny Mahajanga. Miady ny mairasin'ny Star tamin'izany izy tsika. Zavatra mahafinaritra nefa ny amin'izao fotoana zany dia mpiara-miombonantoka ny Star sy ny commune urbaine Majunga satria ny fanazava dia nilamina ny resaka. Ary tsy vita an'izay fotsiny hoe nilamina ny resaka fa entsika tsara angamba fa nanomboka tamin'izany fotoana izay dia tena mandray anjara mavitrika amin'ny fiainantsika eto Mahajanga ny orinasa Star. Orinasa Star izay amiko tamin'izay mbola kely dia faly ery rehefa hoe na dia mahita ny kapisily fotsiny ary dia efa faly ny tena fa matoa misy kapisily ao an-trano dia na hisotro coca na hisotro limonady. Taorian'izay, niroso tamin'ny hetsika ny mpikarakara, fotoana ny fanomezan'ireo mponina ao Mahajanga sy ireo mpiala sasatra ary ireo mpanakanto manana ny laza ny eto amintsika. Nandritra ny 3 andro, ny anoka tanteraka tao anatin'ny fety sy ny fampizarana afaliana ny rehetra. Nafana ny lanonana, tafaray ny tisy ny manina, tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara ny hetsika. Ho antsika manokana dia tratra ny tanjona ho an'ny Star satria misotra ny laminana ny hetsika efa miaraka tamin'ny commune moa mikarakara ny hetsika miaraka ny mitandro filaminana ny hetsiny sy ny zavatra Nofaranana ny lahady teo ny Star Tour andian'ny faharoa teto Mahajanga. Ny mpanakanto Bastalayon sy Tansimena no namarana ny lanonana ary nisy ihany koa ny afomanga. Ny fivarotana tekateka sy huitre indray fanadihadiana arahanao manaraka eto asa izay betsaka mpanao raha ity asa ity. Nanangona izany moa Mikael Ramarona.
avy any Mahajanga ny huitre ary avy any Toliara kosa ny tekateka amidiny Rajerson Scott izay mpivarotra izany. Alaina isan'andro ny entana amidiny ary tsy ry zareo mivantana no mividy izany fa atao amin'ny finday avokoa ny resaka rehetra ary alefa taxi borosy ny vola. Miankina amin'ny entana afarana ny fahatongavana izany eto Antananarivo. Isan'andro zany anay tena ampiasany satria misy arrivage foana. Misy arrivage foana. De raha misy besabesaka moa ohatrany mandefa vola anao zany de be besakabesaka koa ny entana. Surtout le huitre, fa le tekateka mandefa vola ohatrany androany de afaka de jour misy mandefa entana zareo avany. 20 taona nanaovana ity asa ity Scott ary efa manambady sy mananjanaka ihany koa izy amin'izao fotoana izao. Mahavelona ny asa raha ny fanazavany, ny tekateka kosa no tena maro mpividy amin'izao fotoana izao. Tekateka zao ny tena mandeha am'izao. Tian'ny olona kokoa zany tia amin'ny anina. Mety mahita avantage zany le olona amin'le tekateka raha oharina amin'ny huitre. Satria raha vao sisy teka zao huitre, nga sisy teka. Be da be foana ny olona magnotany izy nga sisy teka. De bebe calcium kokoa zany ity. Tsy mandeha irery ny tekateka fa misy ireo karazana vinaigre sy tongolo ary sakay ampiarahana aminy. Vaovao hatrany ihany koa ny tekateka amidiny Scott isan'andro. Fatarina zay velona, io zao misokatra de domina ohatry zao tonga de mikatana hoatra. Zao voaka misy zao io lelany io. Io midy. Nao muka manidy kelikely zao. De midy hoazy io rehefa avy eo. Akoatra izay ihany koa dia misy ny rano amin'ny tavoahangy anadiovana azy isaky ny misy olona mikomandy tekateka na huitre iray. Ohatrany misy fasipasika kely leo anatiny anatin'le tekateka de diovana sara fa manjary mihinana maloto le olona raha vao sy sasana kely satria fa fahasalamana ny ilaina amin'io de mila atao madio sara da am'izay koa le olona tamana mety misy olona hafa mety tsy manao an'izay fa samy manana ny fomba fiasany de zay mahatonga anay ohatranay bebe client ohatrana tamana le olona eto aminay. Mampisy calcium rehefa misy vola de efa mihinana fa tsy voatery isaky mihinana ohatra zao hoe mararirary nify taloha de efa tsy marary nify tsony amin'izao. Mividy tekateka eto avokoa ny karazan'olona rehetra eny hatramin'ny vahiny 200 hatramin'ny 400 ny tekateka iray. Misy mahalany hatramin'ny 5,000 ariary kosa ny mpanjifa iray tonga mividy tekateka eto amin'ny Scott. Akoatra izay dia mbola misy mividy ihany koa ireo akorany izay alefa 200 ariary ny kilao. Ny tirantsika ny maresaka iraisam-pirenena dia nanaitra no maro nahita ity olona ambony iray ny vilavila noho ny fisotroana tafavoatra nandritry ny famaranana ny sommet de l'OTAN tao Bruxelles. Indroary arahantsika ny ampahany sary tamin'izany. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia mizarazara ny hevitra mahakasika ny tsy maintsy hanaovana vaksiny ho an'ny zaza any Italia amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana te hiverina amin'ny fehezan-dalàna miatra ankehitriny ny gouvernement fanadina. Isan'ny fampanantenana nataony antoko ny fanoherana ny Italia na ny mouvement 5 étoiles nandritra ny fampelezan-kevitra ny fanafoanana ny vaksiny tsy maintsy atao ho an'ny zaza. Mandraka ankehitriny tsy maintsy manao vaksiny fanevitra miaro aretina folo mandidina ny endra ny zaza ny Italia. Raha ny fanazavana
efa nandany lalàna manome alalana ny ray aman-dreny isafidy malalaka na anaikina tsy ny fanaovana vaksiny ho an'ny zanany ireo mpikambana eo anivony anteny mirandoolona atao Roma fa napakevitra izay notsopahan'ireo mpitsabo any an-toerana. Araka ny fanazavana, tsy eken'izy ireo ny fanajanonana ny vaksiny ho an'ny zaza. Tokony tsy maintsy atao ny vaksiny noho izany lalany tokana ahafahana miaro ny zaza amin'ireo aretina samihafa. Samy manana ny heviny mahakasika izany ihany koa ireo italiana marobe, ao ireo manaiky ny fanaovana ny vaksiny, ao ireo mitsipaka izany tanteraka. Araka ny fanazavana, firenena 10 ao anatin'ny vondrana Eoropeanina amin'izao fotoana no voalaza fa tsy maintsy atao ny vaksiny ho an'ny zaza, ary isan'ireo la Frantsa, manana ny safidy malalaka kosa ny any amin'ireo firenena 15 hafa. Araka ny fanazavana, Italia ny firenena Eoropeanina ahitana trangana ny endra be indrindra. Araka ny antotanisana voaka ny samy mpandraraha iraisan'ny pirenena momba ny fahasalamana, ao Italia avokoa ny 5,000 amin'ireo olona 1,4 alina tratra ity aretin'ity any Eoropa. Tarehimarika izay tsy nampihemitra ny ministry ny atany, izay nametraka mazava ny safidy ho an'ny ray aman-dreny. Etsy ankilany, ny mifanohitra amin'izay no nambarany ministry ny fahasalamam-bahoaka ny Italia. Ty izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Nisorana koa ianao safidy any Kolo TV amin'ny fampahafantarana ny vaovao tamin'ity androany ity. Soava tsara daholo tompoko. Finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Mba ho fafinarita narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.